Faly miarabantsika mpanaraka ny serasera telo minitra ity indray. Feno vaovao androany, resaka andapa, apôstôly tsaratsara, Claudine, Singapour, sekoly La Croyance. Betsaka ny zavatra nitranga androany ka ity sekoly La Croyance ity ngamba nasitsika resaka kely androany, tsy resaka kiasika an'ilay sekoly ninina akory fa resaka fanabeazana fotsiny. Be dia be tsina ny etopo androany nahita an'iny zavatra iny, nahita an'iny vidéo iny izay azonareo jerena kely eto ny sombony atao rinako eto. Izay milaza hoe tsy tokony hisy intsony ny fanasasiana ankizy ohatran'ireny, tsy tokony hisy ny kapoka, tsy tokony hisy ny fanambaniana ankizy ohatran'ireny, izay iraisako hevitra aminareo rehetra rehetra. Saingy misy ihany ny tokony dinihana kely izany amin'ny resaka fanabeazana. Ny fanasasiana dia ilaina ihany ho anahy, ilaina fanasasiana satria voalohany indrindra ny fanasasiana izany no ahatsapana hoe nisy ny tsy nentina tao. Marina fa hoe azo resahana izy kanefa manamarika an'ilay ankizy izany ny fanasasiana. Faharoan'izay fanasasiana dia mitaky fanitsihana, mitaky fanamboarana ny zavatra tsy nentina tao izany ny olona manao ratsy rehefa ohatra ka omenao fahafahana hanitsy ny zavatra nataony izy dia feno indray ny maha olombelona azy. Ary ny fanasasiana dia mamerina ihany koa ilay rindra izay nikorontana vokatry ny zavatra tsy nentina tao, izany hoe mamerina ny ordre izany. Ka ireo anankitelo ireo izany no antony ilana ny fanasasiana. Fa ny tsy mampety an'iny zavatra nitranga iny izany dia tsy nandeha tamin'ireo tanjonareo ilay fanasasiana, satria ny fanasasiana raha vao ohatra ka misy fanambaniana dia tsy hitondra an'ilay olona mihitsy ny any amin'ny fanitsihana, satria ny olona voatsindry ohatran'ireny dia tsy hiezaka mihitsy ny hanitsy fa hiezaka ny hamalifaty, hiezaka ny hanimpiseho ny ambom-pony. Ny fanasasiana ihany koa izay misy herisetra dia hijanona ho takaitra fotsiny an'ilay ankizy fa tsy hitondra mihitsy any amin'ilay mahasoa anazy, amin'ilay fanatsarana anazy. Ary indrindrandrindra ny fanasasiana izay tsy misy fifandraisany amin'ilay adisoana natao dia hijanona fotsiny ny fanasasiana fa tsy misy tanjona. Inona ary ny sazy ny ankizy dia mazava ho azy misy fifandraisany amin'ireo zavatra anankitelo ireo hoe izay ahafahany manitsy ny zavatra tsy nentina taony, izay ahafahany mivoatra amin'ny seha-panabeazana nomena azy, ary izay ahafahany ihany koa mivelatra bebe kokoa. Dia ny sazy azo omena azy izany dia izay misy fifandraisany tamin'ny adisoana nataony sy mifanaraka amin'ny fanabeazana iainany. Ohatra amin'izany betsaka ny olona manome sazy ohatra hoe mijanona any ampianarana na miverina any ampianarana amin'ny fotoana hafa mianatra. Misy ny hoe omena lesona bebe kokoa, misy ny hoe omena fanadinana bebe kokoa, zavatra ohatran'izany. Izany hoe misy fifandraisany amin'ilay fanabeazana ny sazy atao fa tsy hoe sazy ivelan'ilay fanabeazana mihitsy. Dia mbola azo atao ary ve no mikapoka raha zanakao ilay izy? Io dia miteraka resabe indrindrandrindra ho anay aty Eropa izany, satria misy tokoa ny firenena izay tonga dia manasazy mihitsy ny ray aman-dreny raha ohatra ka sendra tratrany mikapoka ny zanany. Ho anahako indray dia hoy izako hoe ilay kapoka dia karazana famerenana ny fifanajana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Tsy tokony hisy kapoka mandratra, tsy tokony hisy kapoka misy niteraka herisetra. Izahay aloha vao kapoka taloha, fa ny kapoka nataon'ny papanay ohatra dia tsy tao anatin'ny fahatezerana mihitsy, fa karazana marika fotsiny ahitan'ilay zaza hoe ianao no mbola tompon-teny dia amiko izay no tokony mety. Dia afaka mimetraka hevitra eto ambany nareo raha ohatra ka tsy mifanaraka amin'izay zavatra izay, afaka fampidinika isika dia misaotra antsika rehetra indray fa manaraka indray.